Fiambanana na comité des observateurs de Madagascar dia nitondra ny fahitana raha-pirenena indrindra ny fizoran'ny Madagasikara makany amin'ny fifidianana tanity androany ity. Fanazavana eto n'Andriamatoa Christian Rakotondrabe filoha-hevitry ny COM. Zavatra nosoritana zany raha maranao teo dia efa taonitsika nizaka nanoritra an'izay ary hatramin'ireo fikambananareo vondrona resaky firenena dia nanampy atsika mba hatongavana amin'izay ary raha mantsapinareo fa nidingana farany lalova firenena teo amin'ny fanambarana samihafa teo dia manambara fa vonona ny tsirairay iroso ohatra amin'izany ny fanapahan-kevitra andraisina mety mafy ho an'ireo mandray anjara mba samy te handray anjara nefa nampangina ny atao hoe etaetany zareo ny ambopony fa dia hoe aleo irosontsika amin'ny fifidianana zay ny fahitanay reny fanapahan-kevitra maro samihafa dingana teto amin'ny firenena reny manambary reny fa tokony raha vory ny fepetra rehetrarehetra dia afaka sika manoso amin'ny fifidianana. Ny firosahan'ny filoha teo aloha sy ny filoha-terinasy dia zay natao hoe vokatry ny fandiniana ny zava-misy fahatsapana ny atao hoe tsy maintsy izoran'ny firenena raha betsaka ny fanirina hoe raha mba izao raha mba izao teny foana efatra taontsika nefa tonga ny fotoana farany dia filoha teo aloha nanapa-kevitra voalohany izy hoe tena mety tsara amiko angambany aloha tsy mirotsaka mba ahafahany firenena mizotra filoha taty efa terinasa koa natsapa hoe raha izay ary dia aleo koa mba tsy hirotsaka zay zavatra izay dia mety ampiova ny ataontsika hoe ny fatapahan-kevitry ny rehetra ary totosa sy adateraka ny fifidianana.